Andrea matofilody teza mito. Ianareo ministra rehetra manatrika etony, ianareo manamboninahitra, ianareo manamboninahitra ambony, manamboninahitra lefitra, vata maramila, ary ianareo zandary sy polisy manatrika etony. Tsy eketsika ny fampiororona, tsy eketsika ny fanafiana, tsy eketsika ny famonon'olona, ary ny fasahiana manao karazana asa ratsy ampiainana ny mpiarabelona ankehitriny. Tsy mandry alina ny maro, mitaitaina ny vahoaka amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Efa hitataratra nefany ny ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana fa mila amafisina hatrany zany, satria adidy ary asan'ny fitondram-panjakana ny mametraka ny rafitra sy ny fomba rehetra iarovana ny olom-pirenena sy ny fananana, ary adosoana ny tsy fandraisana andraikitra eo anatrehany zany rehetrarehetra zany. Misy anefa ny tsy mandray andraikitra tsotro zao, misy ny mijery fotsiny, ary eo koa ny mifanilika andraikitra sy miravoravo tanana eo anatrehany antsoantson'ny mpiaramonina sy ny mpiray tanindrazana. Na toy inona azy fahasarotana eo amin'ny fiara-mitatana, na toy inona azy ny kajikajy politika, amiko ny fiainam-pirenena no mandeha aloha, ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka no lohalaharana, ary zany ihany koa no tokony ho matimatesana. Na dia izany aza nefa, na dia izany no zava-misy, dia tsy maintsy mijoro isika tompon'andraikitra rehetra, miatrika na inona vato-misakana, na inona fanakorontanana, na inona tetika maizina, satria tompon'andraikitra ary mpitatana ny firenena isika rehetra. Tsy mety ny fampisaram-bazana, tsy mety ny ijerena olana fotsiny, fa misy ny manao izany amin'ny endriny samihafa koa melohako tanteraka izany rehetrarehetra zany. Anisan'ny fanakorontanana ny fitaran'ny tsy fandriam-pahalemana, koa manainga anareo tompon'andraikitra amin'ny filaminana rehetra ao androany, manomboka androany, mba andray ny adidinareo rehetra, na ambanivohitra io, na an-tanan-dehibe, na andro, na alina, mba anaovana enjika hatrany fotony ny asan-jolahy mampitaraina ny vahoaka malagasy. Manainga ihany koa ny fitsarana ao mba andray andraikitra feno, tsy amototra araky ny efa malaza, fa kosa anasazy ireo izay voasambotra ny mpitandro ny filaminana, satria tany misy lalàny Madagasikara ka tsy ny jolay no tokony anjaka eto amin'ny firenena. Anisan'ny anjara birikinareo izany mba hisin'ny fitonitsainy, mba ahafahana miroso amin'ny fanorenana Madagasikara vaovao na Madagasikara mateoniny. Raha araky ny ady hevitra sy ny tatitra ary ny fangatahana nataon'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny filakevitry ny minisitra, dia ilaina tokoa ny fampitaovana ahafahana miatrika izany rehetra zany, koa mba ho fandraisana andraikitra sy anampiana anareo mpitandro amin'ny filaminana, dia atolotra anio ireo fiara miisa 30 mba ahafahana manenjika ireo jolay sy anaraha-maso ihany koa ny tanàna.
ho zaraina manerana ny nosy arak'izay fandaminana apetraka ny tompona andraikitra ireo fiara tsy matao-dalana ireo. Kajio ary koa ajao izy ireo satria fananam-pireneny. Natokana ho amin'ny ady ho amin'ny jolay izy ireo fa tsy fiara an'olon-tokana na hoentina koa mitsangatsangana. Misy mantsy ny any amin'ny androm-panjakana hafa ny mampanofa mihitsy ny fiara mpanjakana ka tsy ekena izany zavatra izany. Fantatro fa samy vonona isika ary manao asa an-tsitrapo ianareo rehetra mpitandro ny filaminana satria filamatrareo ihany koa ny hoe ho an'ny tanindrazana ka mila tambatsika ny hery ho fongaritsika ny ratsy ary ho resentsika ny jiola. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Ny fampiarana sy ny fijerevana sy ny fampiasana ny reto fiara reto zany dia afaka tomboka avy hatrany.